Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mitory tena sa mitory teny. Izay indray ry havana ny lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny tenin'Andriamanitra dia maniraka antsika hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary ny kristianina rehetra tsy ankanavaka no voakasika izany. Izany hoe manana diditsika hitory ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao amin'ny tambazotra tserasera toy ny Facebook, ny YouTube sy ny rehetrarehetra dia manomboka maro be mihitsy ny olona manolo tena hitory ny tenin'Andriamanitra. Zavatra tsara izany ary tena mahafinaritra izany. Kanefa misy zavatra mba tokony ho fantatra ihany mba tsy hahatonga ilay fitoriana ny tenin'Andriamanitra ho lasa fitoriana ny tenantsika. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty voalohany, toko 7:1-9. Io tenin'Andriamanitra io dia miresaka any amin'ny hoe ny amin'ny olona mendrika atao mpitandrina sy diakona. Dia ambara amin'ny 1:5 manao hoe tsy olona ozy izy izay zaza vao amin'ny fivavahana, fa andao hieboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fanamelohan'ny devoly. Izany hoe ny olona tokony hitory ny tenin'Andriamanitra izy mitandrina izany dia tsy olona vao zaza vao amin'ny finoana. Izany hoe olona vao asa vao nandray an'i Jesosy vao tamin'ny herinandro ambonina, vao tamin'ny ray volana na hoe vao aingana izany vao nivavaka. Fa ny fakapana mety ahatafalatsaka n'ireny olona ireny dia ilay fieboebona. Ary izay mihitsy no resahana eto satria betsaka tsika no mitory ny tenin'Andriamanitra tafalatsaka amin'io fieboebona io ilay ambarako teo hoe lasa ny tenantsika no torintsika ao anatin'ilay izy. Ohatra fotsiny izao hoe rehefa manome ohatra ao anatin'ilay fitorianan'ny tenin'Andriamanitra izany fampiarana dia miresaka be dia be mahakasika ny fiainantsika, ny tenantsika, ny zavatra vitantsika, ny nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika, ny zavatra nitanterahantsika. Ohatrany hoe tsy ratsy ilay izy rehefa eritreretina ohatran'izany, kanefa rehefa miverimberina ilay izy dia lasa ianao ny tena hita, ianao ny tena misandratra ao anatin'ilay fitorianan'ny tenin'Andriamanitra izay ataonao. Tsy voatery ianao rehefa manome ohatra tsy maintsy ilaza ny expérience izay niainanao, fa afaka milaza tsara ianao ny ohatra be dia be ao anatin'ny soratra masina. Ohatra izao raha iresaka ianao amin'ny hoe Andriamanitra dia manao fahagagana, tsy voatery iresaka ianao ny amin'ny vola be nomen'Andriamanitra anao tamin'ny herintaona, na ny fiara nanomezan'Andriamanitra anao ny fiara, na ny nanomezan'Andriamanitra anao an'izao, fa azonao atao tsara mihitsy ny miresaka ny amin'ny fahagagana izay nataon'Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha sy izay nataony tao amin'ny testamenta vaovao. Zany zao ohatra azo atao mba hialana amin'ilay hoe ny tenanao ny tena hita sy misandratra ao anatin'ilay izy. Dia tahaka izany koa rehefa ohatra ianao ka mijoro vavolombelona dia ilaina fitandremana io satria itsika koa dia afaka mijoro vavolombelona mihitsy rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra, izany hoe manambara ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika. Anisan'ny zavatra anankiray izao izay nianarako tamin'ny ray aman-dreny izay fanodimandro moa dia ny pasteur Emilia Razafiarson. Dia izy rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra izy ka manome ohatra na hoe mijoro vavolombelona mitantara izany ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainany dia tsy manambara ny tenany izy fotsy manao hoe mahalala olona ry havana izay tamin'ny fomba nahazo ny asa dia ohatran'izao, na hoe tamin'ny olana izay natriany dia ohatr'izao, mahalala olona ozy izy. Nefa ianao mahafantatra anazy dia mahafantatra fa izy ihany izay resahan'izay, fa mba tsy hahatonga ny hoe izy ny tonga dia misoratena hoe za ohatr'izao no nahazoko asa, za ohatr'izao no nianarako tany an-dafy, za ohatr'izao dia ataony hoe mahalala olona ry havana. Fanetretena zany ry havana ary tena zava-dehibe zany. Ny zava-dehibe dia tsy hoe ianao no aseho amin'anatin'itsy, ny zava-dehibe dia hoe Andriamanitra nahavita an'izao zavatra izao. Dia tahaka izany koa rehefa mijoro vavolombelona ianao dia tena ataovy amin'ny fanetretena tanteraka mihitsy ho atolotra ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ary tsy atao matetika be hoe hitantarana daholo ny zavatra rehetrarehetra izay nataon'Andriamanitra taminao na hoe ny zavatra izay vitanao, fa manjary raha ohatra ianao zao ka hitantara hoe za nisy olona dia nametrahako tanana, nivavahako, tonga dia niteraka, nataoko ohatr'izao dia tonga dia nandeha ilay devoly. Mazava ho azy fa rehefa vita toriteny dia hiantso anao daholo ny olona hoe aiza zany misy an'io, fa io zany ny tena dadany, io zany ny tena mahavita manao an'izao, dia any zany ny solution anay. Lasa tsy Jesosy Kristy no hita fa ianao, ary tafalatsaka amin'ny fieboebona, fiheverantena ho zavatra, freriana foana ny mpitory raha vao ohatra ka diso be resaka na amin'ny fiainany. Dia tahaka izay koa ny hoe indraindray misy olona rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy resahana kely foana ny diplôma izay nananany, na resahana kely foana ny toerana izay efa nandehanany. Za efa tany an-dafy, za efa tamin'izaho tany Maurice, tamin'izaho tany La Réunion, tamin'izaho tany Espagne, tamin'izaho tantaraina kely foana ilay izy, dia efa mahatonga anao lasa tafalatsaka amina fieboebona ilay izy. Dia tsy mety amin'ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra, fa izany nahatonga ny Jaona ilaza maintsy manao hoe izy tsy maintsy mitombo izy fa izaho tsy maintsy miaina. Aza takonanao
jesosy kristy. Jesosy kristy asandratra, izy toriana, izy ambara ny fahalehibiazany sy ny fahatsarany sy ny heriny fa rehefa ianao no tena misandratra sy hitan'ny olona eo tantarena be deaibe eo any aminao zany no mifantoka ny afatra rehetrarehetra dia lasa ianao zany no lasa indraindrain'ny olona ao anatin'ilay izy dia ohatrany hoe ianao ny tena dadany, ianao ny tena enjana, ianao ny tena mahery kanefany maka ny plasin'i jesosy kristy ianao amin'izay fotoan'izay. Ary ny atao hoe antikristy dia tsy hoe izay manohatra ny kristy ihany fa izay maka ny toeran'ny kristy koa dia efa antikristy. Dia mila mitandrina tsika rehefa manombonomboka mitory ny tenin'Andriamanitra dia matetika tafalatsaka amin'io foana aloha fa izao ny fotoana anitsiana antsika dia miteza ho ahitsy ny amin'ny hoe jesosy toriana fa tsy ny tenanao. Ho an'Andriamanitra rirano ny voninahitra. Amen.